tafavory Kristiana marobeto Misibe amin'ny fankalazana ny masinday Joany Paoly faharoa. Fantasika fa isan-taona 22 Oktobre dia fahatsiarovana masinday Joany Paoly faharoa papa. Fa ny eto Misibe dia amin'ity andro ity dia fitokanana ny fanokana ny taona Joby. Efa akaiky ny 10 taona nahaterahany Joany Paoly faharoa satria amin'ny taona ho avy 2020 feno 10 taona amin'ny nahaterahany. Dia Kristiana eto Misibe sy manodidina ary amin'ny azo lazaina amin'ny diocèse Fort-Dauphin dia miazakazaka midodododo eto amin'ny Misibe mangataka Andriamanitra fahasoavana amin'ny alalan'ny Joany Paoly faharoa amin'ity taona Jubilé ity. Efa tanteraka ny androany miaraka amin'ny sorona masina sy batemy ankizy 40. Tafavory Kristiana maro maodidina Fort-Dauphin manambaro soanirana na dia solon-tena tanora avy amin'ny Cracovie toerana ny Joany Paoly faharoa. Programa mandritry ny taona Jubilé dia betsaka, tsy fantatra na ho tanteraka izy rehetra fa fikasana olombelona Andriamanitra tompony andro. Dia mi fikasana dia récollection isan-karazany ho an'ny ray aman-dreny, tanora sy ankizy. Misy koa ny zavatra tahaka ny araka ny fangatapa Praimasina François, ny fiarovana ny tontolo iainana, fambolena ny zanakazo sy jerevana akaiky zavatra izay ny hita zavaboary avy amin'Andriamanitra. Engany mba tanteraka izany. Misy koa ny tanora dia mikasa manao programany amin'ny sport, marathon, football sy ny zavatra izay hita fa mety ho tanteraka. Fa indrindra zava-dehibe dia fandalina ny mpinoana, zay tena ny fikasana faratampony. Ma Kristiana rehetra mahatsapa fa efa tokony mandray andraikitra na amin'ny fiangonany na amin'ny quartier misy azy na amin'ny toerana misy azy fa tena ma Kristiana mahatsapa tokoa fa zanak'Andriamanitra ary mpamafy ny voa. Tsy valaka ny Papa François tamin'ny omalimaly mba manampy antsika, mba mamafy fianana sy fanantenana ary tsy izy fotsiny fa indrindra isika rehetra. Amin'ity nosy ity dia tokony ho mpamafy ny miaraka aminy indrindra mpitory ny vaovao mafana. Enga niaraka ny voalaza mba ho tanteraka soamantsara izany ary indrindra zoma fahatelo isan-bolana dia mivoly Kristiana maodidina koa olakandro mba mangataka Andriamanitra fitalakoana amin'ny alalany masinday Joany Paoly faharoa. Dia misaotra sika rehetra tafavory, misaotra sika rehetra miara-mivavaka androany.